Ny voalohany indrindra aloha dia amin'ny misaotra ny tompon'andraikitra rehetrarehetra ary indrindra ny tompon'andraikitra voalohany moa dia ny vahoaka malagasy nahafahantsika nametraka nanatanteraka ny fifidianana androany. Raha ny vaovao azo hatramin'izao dia milamina tsara daholo eran'ny Madagasikara ka dia isaorana ny tsirairay avy zany nahafahana nanatanteraka mpilaminana ny fifidianana. Rehefa mifaninana matoky foana dia hitantsika eo raha riva fa dia mampirisika amin'ny mpiray tanindrazana andray andraikitra amin'ny fanehoana ny safidiny. Ny zahay dia manana délégué isaky ny propre-pifidianana roa alina eran'ny Madagasikara dia hitantsika eo raha riva hoe nisy olana sa tsy misy fa hatramin'izao aloha zany ny olana hita nefa mino aho fa andray fepetrany eo amin'ny senita dia ny tsy voazara tsakany sy andavany ireo karaha-pifidianana ka tokony ho amafisina ny fiantsoana ny mpifidy ho tonga rehefa manana ny karaha-panondro ka misokatra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Izay aloha ngambany androany no hitako izao maraina izao ny olana hafa mbola tsy dia naheno firy ahako.